Fijery faefatra zay fijery be dia be voamaly dia efa nahita indray publication teo Facebook misy vidéo iny ohatr'izao ny zavatra hitranga rehefa hiverina ny tompo ka izy ity tsino mampatahotra dia mampitehibebaka ty fijery dispensationaliste ity dia izay ny tiavan'ny olona azy ary izy ity dia tonga dia mametrapetra mihitsy tena hoe tsy maintsy ohatr'izao io no mitranga tsy ohatran'le telo reo teo aloha zany izy fa hoe io tsy maintsy ohatr'izao dia zay laza hoe tsy maintsy tsy ohatr'izao koa io mitranga dia omaniny fonareo raha zany fa dia alaiko le izy dia ahodiko ohatr'izao dia asaiko mindrika kely dia peako ohatr'izao zay le fotoana leto tonga dia tsoriko mihitsy tsy niteneniko mihitsy teo hoe izy am'le anankitelo oppositionko satria tsy zava-dehibe zany tsy zany mitondra any famonjena fa ity kosa tsy positionko ty fijery antsona hoe dispensationaliste ity io fijery io dia le prémillénariste teo ihany fa nivoatra nisy fivoarana zany le prémillénariste teo zay no nahatonga an'izy io raha ohatr'izao ny ino fijery io raha tadidinareo amillénariste satria tsisy arivo-taona ao dia ity ny fijery ino io prémillénariste satria alohan'ny Jesosy Kristy dia tonga alohan'ny arivo-taona ao dia inona indray ity post millénariste satria aorinan'ny arivo-taona Jesosy Kristy no tonga reo fijery telo reo zany dia samy manaiky hoe tsy voatery tena marina sy tsy marina sy inona tsy important tsy zava-dehibe fa ny fijery dispensationaliste dia ity prémillénariste ty no nivoatra dia lasa ohatr'izao ny sariny asa ohatran'iny avato izy zany ny ainga dia ohatran'iny zavaiko amintsika zay ma dispensationaliste de lazy ty dispensation fahadimy zany hoe fizarana fahadimy eo amin'ny tantara fizarana fahadimy dia ny fizarana fahaenina dia finosana parenthèse zany hoe zavatra tsy tokony hitranga fa nisy accident teo dia nitranga tsy n'Andriamanitra raha tsy nanapohany io hitranga mihitsy fa dia no ny olana nitranga teto amin'izao tontolo izao tsy tonga dia omeko le antony tsy netinino an Jesosy Kristy ny jiosy Jesosy nefa metraka amin'ny fanjakany eto tany dia tsy ninon'ny jiosy Jesosy Kristy fa nomboany tamin'ny hazo fijaliana dia voatery nifindra taty amin'ny jentilisa Andriamanitra ny fiangonana dia izay mamparenthèse nyity ho azavaintsika io rehefa avy eo dia tia miverina izy fa tsy miverina tsy verina tsisy mahita amin'ny fiverenany fa le maty eo amin'ny tompo no mitsangana aloha ty ny fitsanganana voalohany zany le mpino rehetra maty tany aloha tany katreto no mitsangana aloha dia ireto le manjavona rehefa avy eo eto zany tsika mety raha zao izy tonga dia vitsivitsy sisa le seza mbola misy tavela ihany eo zany le tsy izy fa sasany tonga dia manjavona tsy hitanao ntsony nakaizy izy teo misy le film zay tsy haiko reto ny télécharger an'ireny publication reny raha vidéo le izy haiko télécharger azy fa le izy tsy vidéo fa publication fa raha tsy zany nalefako teto le izy ho hitanareo na dia hainareo tsara zany tonga dia manjavona ny sasany dia misy fitotoana fahoriana lehibe ato dia zay vao miverina miaraka miverina zany le voavonjy tato sy Jesosy Kristy dia mitsangana indray le maty tatao fitotoana tato satria ato zany ariparipaka le antikristy le jiosy dia reny indray hitsangana amin'ny maty reny jiosy reny dia miaraka manjaka amin'ny Jesosy Kristy arivo-taona mitovy amin'ity ihany ato dia faran'ny arivo-taona zay vao mitsangana ny tsipino zany hoe ny azy zany misy fitsanganana amin'ny maty anaky telo na efatra ary satria mety mbola misy olona maty koa atao amin'ny arivo-taona ato dia mitsangana reny dia le tsipino rehetra hatramin'izay ato vao mitsangana dia zay vao miditra any amin'ny mandrakizay ohatrohatr'izay zany nipatin'le dispensationaliste izay samy pari aminao fa raha efa nianatra sy nijerijery momba an'io ianao dia azoko atoka zato isan-jato
fa io ny anaranao fa maky baiboly tsika androany dia ho hitantsika ny fandehany manahoana momba n'izy io averintsika fivoarany prémillénariste izy araka le fa voalazantsika teo fa faharoa io koa zany dia tena famakina arabaky teny ny baiboly tena ary izy zay sy tiavany mihitsy hoe arabaky teny ny baiboly ny amakiny azy tsy mila interprétena fa zay hitany eo no ataony dia ho hitantsika eo zany fatelo dia izy tena manindraindra hoe hafa ny Israely hafa ny fiangonana samy hafa mihitsy ny Israely sy fiangonana zany zavatra indraindray ny dispensationaliste any hoe manana vahoaka anankiroa zany Andriamanitra dia ny jiosy sy ny kristianina manaraka ny fiangonana ho anazy zany dia parenthèse zavatra tsy napozin'Andriamanitra fa par accident dia nisy ho azy ny kristianina fa efatra naembotra amin'ny fanjakana tokony ho an'ny Israely zany hoe le arivo-taona tokony ho an'ny Israely zany raha tokony hoe tamin'ny tonga Kristy dia tonga dia nijanona teto izy dia nanjaka arivo-taona dia lasa le miembotra be nisy fiangonana dia nisy le 7 taona zay vao arivo-taona indray ny fanjakan'ny Israely ny fahadimy koa anisan'ny mahagaga aminazy rehefa mamaky boky Matio izy mbola hidirantsika zany ray sabotsy voalohany ihany dia rehefa miteny Matio hoe fanjakan'Andriamanitra dia hafa zay fa rehefa miteny ray Matio hoe fanjakan'ny lanitra dia hafa zay raha nieritreritra zany ianao hatramin'izay hoe mitovy ihany ireo dia ho anazy tsy mitovy ireo fanjakan'Andriamanitra sy ny fanjakan'ny lanitra ireo ary farany ngezabe indrindra moa dia le hoe ny antsoina hoe enlèvement de l'église efa henonareo zany rapture zany ve izy amin'ny teny anglisy sa rapture sa tsy haiko mihitsy reo anglisy reo tsy milamina io alohan'ny fahoriana lehibe zany dia manjavona ny sasany zay anisan'ny mahazava-dehibe ny dispensationaliste ny mampalaza anazy ity satria nalaza be mihitsy io tena nandritra siècle anankiray dia ohatrany hoe io ihany ny famakina rehetra nisy teto ambony tany satria io tamin'ny taona 390 zay vao nisy le anankitelo lazaiko teo efa nisy hatramin'ny fiangonana voalohany efa nisy an'ireo fijery telo reny fa tia 390 zay vao nanomboka nisy dia 700 tena nalaza be izy dia milaza aminareo fa amin'izao fotoana izao dia efa vitsy sisa mpanaraka azy olona tena tsy nianatra fa sendra mba mahita amin'ny internet sisa manaraka an'io fa efa nialan'ny olona rehetra io nampalaza anazy dia nisy ny antsoina hoe libéralisme tamin'ny taonjato fasivy ambin'ny folo libéralisme efa nianarantsika teto amin'ny fomba famakina baiboly arivo ariary atsy dia ireo zay kristiana tsy manaiky ny baiboly ho tenin'Andriamanitra tsy tenin'Andriamanitra zany io anazy fa zavatra miforoporonin'ny jiosy taty amin'ny taonjato fahafito talohan'i Jesosy Kristy taty io zay libéralisme dia ireto zany le évangélika nanohatra anazy dia nanao hoe tena tenin'Andriamanitra ny baiboly ary mila raisina arabaky teny dia ny vakiny arabaky teny ny baiboly dia ny olona rehetra zay mino zany hoe tenin'Andriamanitra ny baiboly dia tonga dia nyrona nanaraka ho azy ny fijery io daholo faharoa nampalaza anazy dia rehefa tamin'ny 770 dia niverina ny firenena Israely firenena jiosy zany lasa nisy ndray dia teo tena natonga ny olona nieritreritra mihitsy tena vahoaka hafa mihitsy ireo jiosy ireo tena iangaran'Andriamanitra mihitsy ireo jiosy ireo satria tsy mbola nisy firenena ohatr' zany hoe tamin'ny taona 170 après Jésus Christ rava le firenena tsisy tsony dia rehefa 1948 verina indray le firenena dia hoe tena spesialy ireo manana hevitra manokana ho an'ireo Andriamanitra dia io nampalaza anazy tao anatin'izay ihany koa nefa ny tao aorianan'ny ady lehibe faharoa dia nanomboka ny roborobe firaisana sovietika tamin'izany dia io lay ilazay ny faminaniana hoe isy firenena avy any avaratra nafika ny Israely dia hoe ny sovietika zany nafika ny Israely satria ny amerikanina dia niaraka tamin'ny jiosy foana hatramin'izay zany ny mampandroso be ny amerikanina satria jiosy dia tahin'Andriamanitra raha vao manaraka ny jiosy ianao tahin'Andriamanitra foana fa zay ny firaisana sovietika dia le firenena ny avaratra zay anohatra ny
Israely. Dia nanisany tena nampiroborobo anazy ihany koa dia namoahany zareo an'ity boky ity, Bible Scofield, Bible d'étude izy io. Dia isaky ny andininy zany dia misy noty kely ery ambany ery manazava ny fijery dispensationaliste. Mpamaky azy ianao am'izao tena matsiravina be. Tsy zavatra tsisy idirany mihitsy dia miverina ry amin'ilay nyresantsika tery foana ny amakiny baiboly ray manontolo. Ary tena gravy le izy. Dia ny fiangonana tena mananana azy amin'izao satria anisany namorona an'io Darby. Dia ny antsoina hoe fiangonana darbista, io tena manindraindra an'io fijery io sy ny Assemblée des Frères. Ny Assemblée des Frères. Dia misy boky maro, mora vakiana kely koa manazava le izy. Tsy netiko le izy satria tsako nalaina tany amin'ny STO fa tsy manana René Passe manana ny hoe l'au-delà. Any René Passe izay nisy pasteur anankiray malaza be eto Antananarivo nanazava nandika le izy sy namaky le izy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany tao amin'ny radio évangélika anankiray teto Antananarivo dia io le fijery. Fa netiko anisan'ny mora vakiana kely ihany koa ty 1000 ans de paix, le millénium, image ou réalité. Any Charles Riry. Mora kely mpamaky an'ity dia mora vakiana kely efa vakiako ty haiko tsara zany le position. Mba hainoenao zany amin'ny position io. Raha manohatra an'io tsy fitiavako anao akory fa ny mifanohatra amin'izay. Dia reny zany anisan'ny tena nampiroborobo azy. Ankoatr'izay malaza be mihitsy ny film be dia be ny embarquement immédiat, left behind ngamba hitanareo fa nisy hatramin'ny Nicolas Cage rehefa manao anazy amin'izao fa be dia be le tany aloha tany dia manjavona foana tena mampibebaka le izy zany rehefa matahotra hoe sao dia tavela eto le ty andeha hivavaka ihany zay io zavatra io zany tena mora mampahazo olona be mihitsy zany io. Nisy école biblique évangélique teliniko izy eto hoe maro fa tamin'ny taona 1970, 80, 90 rehetra teto ambony tany dia io daholo ny position. Ny faculté de théologie tsy netinitra tamin'io satria izy mandalina soratra masina dia mahita hoe tsy mifanaraka amin'ny baiboly izy. Fa nisy école biblique moa tsy mary tsotsotra dia mora mahasarika olona zany ao anatiny. Ny sekoly biblique ohatrany hoe PPCEGR lycée, dia ny STE ohatrany hoe UPRIM. Aza me zavatr'olona. Anisan'ny dispensationaliste fijery dispensationaliste ihany koa dia ny fizaran'ny tantara amin'ny baiboly. Dispensation zarazara dia zarazarainy ny tantara amin'ny baiboly. Dia azavaiko amin'izay le 5e, 6e, 7e teo mizara anankifito ny tantara amin'izao tontolo izao zany ho anazy. Ny tantara voalohany dia ny antsoina hoe innocence, zany hoe nanomboka tamin'ny Adama sy Eva tany Edena. Mbola tsisy lalàna, tsisy ninina ary zareo tsy mbola mpanota fa innocent, tsy manatsiny zany i Adama sy Eva. Dia ny fiafaran'ny tantara rehetra dia zao hoe tsy nahatanteraka le zavatra andrasan'Andriamanitra amin'ny olona dia mivadika tantara hafa indray Andriamanitra. Dia teto zany Adama sy Eva niaraka tamin'Andriamanitra dia nefa nihinana an'le voankazo voarara dia tapitra iny fizarana voalohany iny raha vao nihinana an'ilay azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy Adama sy Eva. Dia niditra ny fizarana ny tantara faharoa indray Andriamanitra dia ny antsoina hoe conscience, zany hoe feo feritseretana indray no nitondra teto. Io nanomboka tamin'ny Adama sy Eva ka hatrany amin'ny safidrano. Nefa raha an'io zany rehefa nandeha feritreretana dia zao lazain'Andriamanitra ao amin'ny Genesis 1 hoe ary hitan'Andriamanitra fisainan'ny olona fa ratsy foana ihany mandritry ny andro ka dia tapa-kevitra Andriamanitra ndingana ny olona. Any hoe tsy tafavoaka indray zany ty fijery tantara faharoa ty dia nisy fitsarana indray nahazo ny olombelona dia safidrano zany. Ny fahatelo gouvernement humain, navela indray ny olombelona anjaka sy hitondra dia zao ny zavatra nitranga ozy izy ny olona hoe andao tsika nao tilikambo avo be dia na dia manao safidrano ray mandeha ary Andriamanitra dia tsy maharesy antsika intsony, ataontsika tsy maharesy antsika intsony Andriamanitra.
dia tezitra indray Andriamanitra hoe tena tsy mety ampitondraina an'izao tontolo izao ty olombelona ty fa ratsy dia nikororoan'ny lelan'ny olona teo amin'ny tilikambon'ny Babely. Dia hitanareo farana amin'ny fitsarana foana le izy zany. Mihodina ohatr'izao ny tantara. Tsy mety tafavoaka mihitsy zany Andriamanitra amin'reto olona reto e. Fa manota foana ny olona dia miova plan indray Andriamanitra. Plan A, plan B, plan C, plan D zao fa efatra. Dia nanao teny fikasana indray Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Abrahama. Hoe tena hitahianao ao firenena lehibe ianao. Dia ianao no hitahiana ny firenena rehetra. Dia nefa ny Abrahama, ny taranak'i Abrahama taty aoriana nanomboka tamin'i Josefa sy ny taty aoriana, nanadino an'Andriamanitra, dia lasa baby tany Egypte. Tany Egypte izy moa dia lasa nanombony Andriamanitra ny Egyptianina. Dia farana hatreo amin'ny tendrombohitra Sinay le izy lasa andevy tany Egypte ny zanak'Israely. Namoaka plan anankiray indray Andriamanitra. Zao indray arany atao izy Andriamanitra ny lalàna. Nanome ny lalàna atao Sinay izy mandrapa tonga aty amin'ny asan'ny apôstôly filatsahan'ny fanahy masina zany no nametrahan'Andriamanitra indray hoe iny ara ny lalàna ry zanak'Israely omeko anareo ny didifolo sy ny lalàna rehetra ao anaty baiboly arao io. Fa dia hitantsika moa fa ny jiosy dia tsy nanaraka an'io lalàna io, tsy vitan'ny jiosy mihitsy nanaraka an'io lalàna io dia tonga ny faratra any amin'ny famononan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana le izy. Dia ny Yesoa hoe ary teo amin'io ty le dispensation fahadimy ty dia le Jesosy Kristy izay tokony hanjaka rivotaona iaraka tamin'ny jiosy no vonoan'ny jiosy. Teo Andriamanitra tena hoe tiana tsony zany ny ataoko amin'reto olona reto e. Very-hevitra tanteraka izy dia nanao tsy fanao. Zay mihitsy tsy zavatra tsy nieritreretiny tany aloha. Lasa nataony tampoka teo hoe sandora nga ho any amin'ny jentilisa andaoko vonjeko ny jentilisa. Fa tsy nieritreretiny zany, tsy nampoziny zany. Fa tsy hitany tsony izay atao amin'ilay jiosy dia izay no namonjeny ny jentilisa. Dia izay no mahatonga an'io anaty parenthèse fiangonana ny fahasoavana. Io zany nanomboka tamin'ny Pentecote mandra-panjavona anareo. Zay zany ny fandehan'io fotoana io zay mamparenthèse ny zavatra tsy nampozin'Andriamanitra io fiangonana io zany. Dia ny fahafito farany moa any voatanteraka le izy dia le fanjakana rivotaona any Jesosy Kristy aty ambonin'ny tany. Any zany zay voatanteraka le izy any amin'ny arivotaona any. Zay zany mahadispensationaliste ny dispensationaliste tompoko. Ka ny olona betsaka izay mino ny hoe manjavona dia tsy mahalala kory an'io fa mifototra amin'io le manjavona, miaraka amin'io le izy. Dia ampianariko anareo le izy raha tsy hainareo zany. Raha ino ihany dia minominy izay zavatra voalazan'ny mpanoratra. Ohatr'izao le sary zany. Ty le innocence ny Adama sy Eva. Nihodina ny tantara tsy tafavoaka. Nahodin'Andriamanitra indray mandeha izy tatao amin'ny conscience tsy tafavoaka safodrano. Nahodiny indray izy tatao amin'ny gouvernement humain tsy tafavoaka tamin'ny tilikambon'ny Babely. Nahodiny indray izy tatao amin'ny Abrahama tsy tafavoaka fa baby tany Egypte. Nahodiny indray izy tatao amin'ny lalàna niaraka tamin'ny Mosesy tsy tafavoaka fa maty eo amin'ny hazo fijaliany Jesosy Kristy. Mihodinkodina ny tantara ny dispensationaliste. Mampalahelo kely Andriamanitra ny dispensationaliste. Tsy mety tafavoaka. Voaterina anao parenthèse izy dia ny fiangonana sy ny fahasoavana zany zay zavatra tsy nieritreretiny hatramin'izay. Dia ny farany moa zany dia ny arivotaona. Zao zany ny fizaran'ny tantara ho an'ny dispensationaliste mihodinkodina ny tantara. Arivo ariary fomba famakina amin'ny Baiboly fa nianarantsika teto ny progression de la révélation. Any hoe mivoatra tsikelikely ny fanambaran'Andriamanitra. Ary nisy fanekena ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny olona. Nanao fanekena tamin'ny Adama izy. Mba tsy hinanany Adama sy Eva ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy fa tsy tanteraka Adama zany. Nanao fanekena tamin'ny Noa izy. Hoe tsy handringana izao tontolo izao intsony. Rehefa avy eo, zao tontolo izao, dia nanao fanekena tamin'ny Abrahama izy somary nefa nidy zany ny fanekena, tsy tany amin'izao tontolo izao tsony fa nikisaka nakato amin'ny taranak'i Abrahama. Fa tsy ny taranak'i Abrahama rehetra, fa ny jiosy ihany.
satria nitaranaka Abrahama tsy rehetra. Abrahama tompo dia niteraka valo fa avy amin'ny Isaka ihany ny jiosy. Ary Isaka raha mbola niteraka anankiroa dia i Jakoba sy Esau fa avy amin'ny Jakoba ihany ny jiosy. Israely, Jakoba ny Israely. Ny zany a le zanaky Abrahama 7 sy Jakoba tsy izy. Neniena ihany zany le izy dia tonga taty amin'ny Mosesy nanomezana ny lalàna. Dia mbola niena ihany io tsy le foko 12 no ny fidin'Andriamanitra fa le avy aty amin'ny taranaka Joda dia i Davida dia nanao fanekena tamin'ny Davida indray Andriamanitra. Zay ny fanekena ny fanaovan'Andriamanitra ny nivoatra tsy kelikely ohatr'izao dia iny Davida iny tonga aty amin'ny zanaky Davida amin'ny farany dia atao amin'ny Jesosy Kristy. Zay le fanekena dia miainga avao amin'ny Jesosy Kristy eo amin'izay le fanekena vaovao. Zany zavatra zany efa taom-pon'Andriamanitra hatraty tompoko. Fa Andriamanitra tsy prise au dépourvu tsy zany mihitsy. Andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra ve dia tsy ahafantatra ny zavatra ataon'ny olona. Dia tratra foana dia manao tetika ray dia vo dia manao tetika ray. Mahampalahelo a. Lasa le olona ny Andriamanitra ny Andriamanitra. Mety ve zany? Zany mihitsy ny anazy. Fa Andriamanitra manana an'io. Dia ity zany a ty le paoma ozy izy a le sary. Sary fotsiny reto. Fa entina ny ahonany Jesosy Kristy ato dia ato ny fahatanterahany. Ty le fiangonana sy mandrakizay ty. Io le tena fahatanterahany ty n'Andriamanitra tongavany. Andininy ray ihany nomeko Kolosiana 2:7-12. Aza vela isy tsara nareo ny amin'ny fihinanana na fisotro na rano firavoravoana na volom-bola na sabata. Io le zavatra rehetra tato amin'ny lalàna tato a. Aza vela misy mitsara nareo an'izany tsy important zany lalàna zany, paoma zany, hoany. Aloko ny zavatra ho avy reny, ty le paoma nylazay koa azy aloka, fa ny tena izy dia Kristy. Ato izy nitanteraka ao amin'ny Kristy, dia itsika izay ao amin'ny Kristy, izay ny tena tanjon'Andriamanitra, Jesosy Kristy. Rehefa nianatra ny fomba famakiana Baiboly tika dia nametraka hoe Jesosy Kristy io no fon'ny Baiboly, io le fo. Mitondra ho amin'io Jesosy Kristy io daholo zavatra rehetra taty, ary avy amin'io Jesosy Kristy io daholo zavatra rehetra aty. Izay ny famakiana Baiboly tompoko, fa tsy Andriamanitra mitikodina ohatr'izao. Dia avy amin'io zany ny ingany ty le 5e dispensation le lalàna, dia ty le parenthèse le fiangonana io le resantsika, mbola misy ty hojerentsika indray rehefa avy eo. Le 7 taona, dia ty le 10 taona, dia zay vao tonga ny mandrakizay tsika ny dispensationaliste. Zay zany le fizaran'ny tantara ao amin'ny Baiboly. Hiditra taolana kely tsika. Tena taolana ty a. Omany ny sainareo. Sotro rano kely. Fitopolo herinandro ny Daniel. Tian'ny olona mpamaky fiverenan'i Jesosy Kristy ny mamaky ny bokin'ny Daniel. Dia io le teneniko antsika. Aza milaza mihitsy hoe raha vao thème dia za tsy ho any amin'ny gasy mahay mamaky Baiboly satria moral ny any. Tsisy moral zany aty amin'ny gasy mahay mamaky Baiboly. Tsy toro-teniny aty fa fanodinihana soratra masina. Ka na loha hevitra raha no dinihana aty dia mbola misy andiny soratra masina ho dinihantsika lalina kokoa. Tiany ray fitopolo herinandro ny Daniel dia mbola misy anankiray avy eo ny Tesaloniana 1:4. Ato amin'ny Daniel 7:7-20 misy an'io. Dia ho vakitsika aloha le fomba famaky ny dispensationaliste avy dia avy eo valitsika le izy hoe inona ny tena hevitra eo. Raha mbola ny teny sy ny vavaka ary ny aiky ny fahotako mba amin'ny fahotan'ny Israely fireneko ka nandoatra ny fifonako teo anatrehan'ny Tompoandriamanitra ho an'ny tendrombohitra masin'Andriamanitra. Eny raha mbola ny teny tamin'ny alalan'ny vavaka nataoka dia indro ilay lehilahy Gabriela izay hitako tamin'ny fahitana voalohany na nitsidina aingana ka nanantona tokony ho tamin'ny fotoanan'ny fanatitra riva. Nampahalala ary ny resaka tamiko izy hoe ry Daniel avy ampahazava ny sainao tamin'ny atombohan'ny vavaka ao dia nisy teny nivoaka ka tonga nanambara aminao satria malala indrindra ianao ka dinio ny teny ary eo ka ho fantatrao ny fahitana. Herinandro 70 ny voatendry ho an'ny firenenao sy ny tanànanao masina, ampijanonana ny fahadisoana sy ampitsarana fahotana.
anaovana fanavotana noho ny eloka sy ampidirana fahamarinana mandrakizay mba hasiana tombokaseny fahitana sy ny mpaminany ary ataony fanosorana olona ray izay masina indrindra ka aoka ho fantatrao sy ho azonao fa hatramin'ny voahan'ny didy anavaozana sy hanomboarana ny Jerosalema ka hatramin'ny fanosorana mpanapaka ray dia misy herinandro 7 mandritra ny 12 herinandro no hanamboarana indray ny lalana sy ny ady kanefa ao anatin'ny tebiteby rehefa afaka ny 12 herinandro dia ho vonona ny lehilahy voaositra ray ka tsy hisy aro azy ary vahoaka amin'ny mpanjaka izay ho avy dia handrava ny tanàna sy ny fitoerana masina ary ny fiafarany dia ho avy toy ny tondra-drano hatramin'ny faran'ny ady dia izy fandravana voatendry anao fanekena mafiorina amin'ny maro mandritra ny herinandro izy ary ampitsahatra fanatitra latsa-drasy fanatitra hafa mandritry ny atsasaky ny herinandro eo ambonin'ny elatra fahavetavetana ny avian'ny mpandrava mandra-pahatateraky ny fandravana voatendry izay amely ny mpandrava ihany na daholo dika zany misy azonareo ve le teo anankiray fotsiny rehefa manao ohatr'izao izy ao anaty baiboly tanareo tsy mitohy zany le izy fa mitsitapatapaka midina an-dalana dia zao izy ny antsoina hoe tononkalo poezia fa rehefa mitambatra izy dia zay ny antsoina hoe prose latsoratra dia io zany zao anisan'ny tolokalo nanomboka andiny 420 teo azaveko aminareo ary izy raha tsy azonareo fa tilo fijeriny dispensationaliste zao lazainy teo hoe izy 70 herinandro izy ka manomboka amin'ny fotoana ivoahan'ny didy hanamboarana ny Jerosalema andiny 520 didy hanamboarana ny Jerosalema ka hatramin'ny famonoana n'ilay voaositra dia izy 720 herinandro zay ny resahany teo dia atao amin'izay zao raha vao mare an'izao nareo misy mampianatra an'izao tonga dia resy lahatra 100 resy lahatra foana fa misy olona spesialista mampianatra an'izao dia efa nisy tonga teto ihany ny solitenany ny andry ho tonga izy fa tsy tonga tiny andiny 420 zany tiny andiny 520 rehefa ataonao ny calcul ty le didiny artaxerxes zany mamerina ny zanak'Israely verina ny any amin'ny tany ny jiosy tamin'ny 445 talohan'i Jesosy Kristy io dia rehefa ataonao ny calculan'io mandrapatonga ny taona 770 verenan'i Jesosy Kristy dia mitotototona ao anatin'ity totototona ao afa tsy mitotona tsara fa manakaiky an'ity 483 ty zany le izy dia hitanareo zany fa tena marina mihitsy ny faminanian'Andriamanitra ary tombona arabaky teny mihitsy le izy fa azo calculena tsara mihitsy teneny hoe rehefa eto manomboka mandrapatonga eto dia misy an'io fotoana io dia azo calculena mihitsy io fotoana io satria ny herinandro ray zany ozy izy zany ny atao hoe arabaky teny rehefa miteny ny baiboly hoe herinandro dia 7 taona zay satria ny andro ray heritaona dia tsy haiko moa maharabaky teny izany fa dia arabaky teny zany raha miteny izy hoe andro dia taona zay ny tiany lazainy raha miteny izy herinandro dia 7 taona zany dia ampitomboinao 7 zany le elanelany eto dia tonga amin'ity 69 dia tonga amin'ity taona ity le izy dia tanareo zany fa tena mitombona marina tsara mihitsy ny faminanian'Andriamanitra dia aveo le izy misy 7 herinandro ny resahany dia misy 12 herinandro dia iny le manome 720 herinandro eto dia misy herinandro ray farany rehefa aveo resantsika dia io le 70 herinandro ny Daniel ozy ry zareo dia ty zany le herinandro fa 70 lay rehefa miakatra rehefa manjavona mpino manjavona ato dia mbola misy herinandro ray farany eto dikany herinandro ray zany firy andro 7 taona dia misy atsasaky ny herinandro 3 taona sy tapany sy 3 taona sy tapany zay mahatonga ny hoe misy 7 taona zany manjavona dia 7 taona zay vao miverina ny mpino miaraka amin'ny Jesosy Kristy dia zay ny mahatonga an'io dia io mahatonga anazy hoe ty parenthèse satria tsy hitany Daniel io tsy nitenenin'Andriamanitra tamin'ny Daniel satria tsy tao an-tsain'Andriamanitra hoe isen'io fa lasa tapaka zany le 69 plus 1 aty aoriana dia zay mahatonga an'ity hoe parenthèse azotsika zay ny fijeriny le izy dia lasa ohatr'izao zany le izy lasa 490 ans kanefa misy an'ity elanelana ity zay mitranga eto
vakitsika tsirairay amin'izay izy Daniel 7:5-20 koako fantatrao sy azonao fa hatramin'ny voahan'ny didy anavozana sy anamboarana ny Jerosalema ka hatramin'ny fanosorana mpanapaka iray dia misy herinandro 7 mandritra ny 12 herinandro no anamboarana ilay lalana sy ny ady kanefa ao anatin'ny tebiteby. Inona dika zany? Dika zany zany dia ohatra zao hoe manampatonga an'io aloha misy anankiray mamaky, misy roa mamaky mba teknisiana. Io zany nolazainy hoe namoaka didy fa ny tena marina hiary taxercesy namoaka didy ny anisana an'ity didy voan'ny didy anavozana sy anamboarana indray ny Jerosalema dia zay le niteneny teo hoe nahazo didy tamin'ny tompo anamboarana indray ny tranon'Andriamanitra ny Jerosalema. Dia izy zany no resahany dia misy 7 herinandro izy rehefa jerena ny ato hoe inona nitranga tato tsisy mahafantatra. Rehefa atao calcul zany inona nitranga tato tsisy mahafantatra loatra dia hodina faniny iny aloha. 20 ary rehefa afaka 12 herinandro dia hovonona ny lehilahy voaositra ray ka tsy hisy aro azy. Inona iza ny resahany eo? Mazava ho azy fa famonoana ny Jesosy Kristy tamin'ny taona 20 dia iny izy rehefa ataonao ny calcul isainao mihitsy le izy dia mifandray mitovitovy le zavatra resahany. Hitanareo zany fa marina mihitsy ny Baiboly. Dia eo anelanelany ny 9 fa 20 sy 17 amin'izay ty sy ty dia tsy nampoizina nandavan'ny jiosy an'i Jesosy Kristy. Iny zany mba nieritreretina hoe nanaiky ny jiosy dia tonga dia nitoy ho azy le fanjakana dia io tsy hitany Daniel io fotoanan'ny fiangonana io dia tsy nyresahany mihitsy. Dia naembitra ny fanjakana tokony ho an'ny jiosy zany le arivotaona tato zany lasa niembitra taty raha tokony ho tato. Ty zany tokony ho tato ny tena izy dia lasa niembitra taty noho ny tsy finoan'ny jiosy. Dia ny zavatra mahagaga nefa dia efa efa mihoatra ny 70 sy 200 herinandro zao satria 70 sy 200 herinandro raha atao ny calcul dia ty 1990 satria misy 20 ato miala dia efa tamin'ny 98 zany nefa 290 herinandro izy zay. Dia mbola tsy tonga ihany ty zavatra ty, mbola tsy nandavina ihany ny sasany. Dia sahirana ny 20 amin'izay dia zao lazainy anao fanaikena mafiorina maro mandritry ny herinandro izy ary ampitsahatra fanatitra latsadrasy fanatitra hafa mandritry ny atsasaky ny herinandro. Dia hitanareo io zany le herinandro dia mizara roa, zay mahatonga an'ity mizara roa. Ato le bibidia anao fanaikena amin'ny jiosy dia rehefa ato indray vonoiny daholo indray le jiosy. Zay le fahoriana lehibe an'ny ity fotoana ity. Fahoriana lehibe mandritra 7 taona io zany zay mizara roa. Dia tsika zany tsy natao tratran'ny fahoriana dia nampiakarina aingana sao dia tratran'ny fahoriana. Na dia niteny ary Jesosy Kristy hoe ty amin'izao tontolo izao ny atao azo hitanareo fahoriana dia kay tsy natao hita fahoriana tsika fa natao hiala amin'izao tontolo izao. Dia faranana ny fanatitra eo fovoan'izay manomboka eto zany tsisy fanatitra tsony. Dia misy dispensationaliste tena miandry mihitsy amin'izao fotoana izao hoe ho ahorina indray ny tempoly 3e temple fiteniny azy satria temple voalohany le any Solomona, faharoa le ratsangan'i Jerobabela sy Josoa dia fahatelo zany io atsangan'ny tsy haiko na Illuminati na ny franc-maçon na ny dispensationaliste na ny jiosy ny ananganan'io fa mbola miandry izany izy zany zay vao hiverina ny tompony. Dia zay satria ato zay vao tsy manao fanatitra any amin'ny tempoly tsony ozy izy ry zareo. Valitsika amin'izay izy, amaly azy amin'izay tsika. Ny zavatra lazain'ny Paoly hoe tena izy, le tena important indrindra, zay indray ny lazainy hoe parenthèse. Zany tena mampalahelo amin'ny dispensationaliste. Le tena zava-dehibe indrindra ny siny zao tontolo zao no lazainy hoe dispensationaliste, no lazainy hoe parenthèse le lazainy Kolosiana 2:7 hoe aliko ny zavatra ho avy reny, le aty aloka fotsiny fa ity ny tena izy manomboka ao amin'ny Kristy. Tena izy dia Kristy. Fa tsy izay indray nefa ny azy ny zava-dehibe fa ny tena izy ny azy dia ny jiosy.
raha mbola tsy mihina anao dia ampitsika ny Hebreo 7:12 miresaka ny ary Andriamanitra fiadanana izay nitondra ny Jesosy tompontsika mpiandrodry lehibe hiala maty hitondra ny rany fanekena mandrakizay. Ny rany Jesosy Kristy zany a dia fanekena mandrakizay le nahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, fanekena mandrakizay fa tsy faharesena tamin'ny jiosy akory. Hebreo 7:12 dia tahak'izany no anaovana ny Jesosy mpiantoka fanekena tsara lavitra. Le fanekena Jesosy Kristy zany tena fanekena tsara lavitra. Ko ahoana io indray ny lazainy fa parenthèse le iainantsika amin'izao fotoana izao tsy mitombona. Vakitsika amin'izay manomboka amin'ny 4:20 raisitsika tsirairay. Herinandro 70 ny voatendry ho an'ny firenenao sy ny tanànanao masina, ampijanonana fahadisoana sy ampitsaharana ny fahotana, anaovana fanavotana ny eloka sy ampidirana fahamarinana mandrakizay, mba hasiana tombo-kase ny fahitana sy ny mpaminany ary atao fanosorana olona ray izay masina. Le famakina baiboly lazaiko ato voalohany olona lazainy dia izao tsy 69 le izy fa 70. Dia reto avy ny zavatra hitranga ao anatin'izay 70 zay. Ny efatra voalohany amin'ireo dia efa tanteraka teo amin'ny hazo fijaliana. Reto avy zany: ampijanona fahadisoana, zay voalohany. Faharoa, ampitsaharana ny fahotana. Fahatelo, anaovana fanavotana noho ny eloka. Ary fahaefatra, ampidirana mandrakizay, fahamarinana mandrakizay. Teo amin'ny hazo fijaliana no tanteraka ireo. Ary zay ny baiboly manondro an' Jesosy Kristy foana fa tsy manondro calcul. Tsy fanaovana calcul amin'ny baiboly. La Bible n'est pas un livre de calcul. Si vous voulez un livre de calcul, cherchez ary amin'ny librairie mixte fa misy betsaka any. Hebreo 7:20 dia milaza an'io hoe ny ampijanonana fahadisoana, ny ampitsarana fahotana, ny anaovana fanavotana seloka dia vita teo amin'ny hazo fijaliana. Raha izany dia tsy maintsy nijaly matetika izy hatr'izay nanaovana izao tontolo izao, fa ankehitriny dia efa naseho indray mandeha amin'izao ora faran'izao izy mba hanafaka ny ota tamin'ny nanolorany tenany. Io rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy dia afaka ny ota, najanona ny fahadisoana, natsahatra ny fahotana, natao fanavotana noho ny eloka. Vita teo amin'ny hazo fijaliana. Korintianina 2:5-20 ampidirana fahamarinana mandrakizay tamin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, izay tsy nahalala ota. Jesosy Kristy tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ho amin'ny kositsika, lasa fahamarinantsika mandrakizay. Hitanareo faterahan'ny 70 herinandron'i Daniel zany dia ao amin'i Jesosy daholo. Ny fahamarinana fahadimy, asiana tombo-kase ny fahitana sy ny mpaminany, dia io mampiseho ny famafisam-pon'ny jiosy tamin'ny filazantsara. Romanina 12:17. Ahoana ary izay nitadiavin'ny Israely dia tsy azony, fa ny voafidy ihany nahazo zany, ary ny sisa kosa dia tonga mafo. Hitanareo, ny sisa amin'ny Israely lasa mafo. Araka ny voasoratra hoe Andriamanitra efa nanome azy fanamason-dritory sy tolomaso tsy ahita ary sofina tsy hare mandraka androany. Tsy hoe tsy nampozin'Andriamanitra zany nahafatesan'i Jesosy sy ny fandavany jiosy, fa efa voalaza tany amin'ny Isaia 29:10 sy ny Deutéronome 29:3. Efa hita l'Andriamanitra ary naveriny i Paoly hoe amin'ny Romanina 12:20 hoe isy famafisam-po eo amin'ny jiosy, anome azy fanamason-dritory sy maso tsy ahita ary sofina tsy hare Andriamanitra. Petraka tsara. Raha mbola tsy mino, 5:20 amin'ny Romanina 12:20 ihany. Fa tsy tiako tsy ho fantatrareo zao zava-miafiny izao rahalahy. Zava-miafiny zany ary azon'ny Paoly ampahafantarina. Fa andreo mihevitra ny tenanareo endry ianareo. Misy fahamafisam-po manjon'ny Israely sasany mandra-patapitry ny jetilisa rehetra. Misy famafisam-po manjon'ny Israely araka ny faminaniana sy ny fahitana azon'ny mpaminany. Fa enina, ary atao ny fanosorana olona ray izay masina indrindra. Atao ny fanosorana olona ray izay masina indrindra dia ny asan'ny apôstôly 2:7-7 miresaka an'io tsara hoe dia ny amin'i Jesosy avy any Nazareta izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery,
ary nandehandeha nanao sosina nasitrany zay rehetra azony herin'ny devoly satria nomba azy Andriamanitra. Io nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina. Voalohany indrindra io zany mbola miresaka an' Jesosy Kristy ilay nosoran'Andriamanitra, fa avy eo koa miresaka antsika kristianina tamin'ny Pentekoty. Itsika ilay masina indrindra, itsika ilay tempolin'Andriamanitra dia nahazo ny fanahy masina. Korintianina 2:9-7 hoe inona ny ikabanan'ny tempolin'Andriamanitra amin'ny sampy? Isika ny tempolin'Andriamanitra velona araka ny nataon'Andriamanitra hoe onona eo aminy sy andeha eo aminy ary ho andriamaniny ary izy oloko. Zay. Tsika zany io ka rehefa nilatsaka tamin'ny kristianina ny fanahy masina tamin'ny Pentekoty dia lasa tempoly masina indrindra tsika. Zay zany nyresahan'ny Daniel 7 miresaka an' Jesosy Kristy izy dia miresaka atsika pilo. Hebreo 7:1 koa miresaka atsika ilay masina indrindra. Fa Kristy kosa dia zanaka amin'ny feno tranon'Andriamanitra ary isika ny tranony. Tsika ilay tranon'Andriamanitra. Raha azontsika mafy hatramin'ny farany fahatokiana sy firavoravoana teraka ny fanantenana. 5:20 koa aoka fantatrao sy ho azonao fa hatramin'ny voan'ny didy hanavaozana sy hanamboarana ny Jerosalema ka hatramin'ny fanosorana mpanapaka iray dia misy herinandro 7. Mandritra ny 12 herinandro no hanamboarana indray ny lalana sy ny ady kanefa ao anatin'ny tebiteby. Hanamboarana ny lalana sy ny ady ao anaty tebiteby dia ilay fanamboarana ny Jerosalema teo ambany fitarihan'ny Jerobabela sy Josoa. Dia hitantsika ny Samaritana zay nanakatsakana. Avy eo tsy vitany zareo ilay izy dia niditra koa i Ezra sy Nehemi dia nanamboatra an'ilay manda. Io Ezra sy Nehemi dia mila mitazona marito dia mila mitazona lefona. Tadidinareo ny tantara. Satria tena ho anaty tebiteby ilay izy. Tany natanteraka an'io fanamboarana ny Jerosalema. Satria mila azontsika fa natonga an'io Daniel 7 io dia vavaka nataon'ny Daniel ty. Tamin'ny taona voalohany nanjakan'i Darius, iza Daniel dia nahalala tamin'ny boky ny isan'ny taona nampahafantariny tenin'ny tompo an'i Jeremia mpaminany fa afaka 70 taona no tapitra ny faharavan'i Jerosalema. Dia nitodika tamin'Andriamanitra tompo mba hitady izay vavahana sy fonana amin'ny fivadikanana sy ny lamba fisaonana ary lavenina ary vavaka tamin'ny tompo Andriamanitra sy ny toy an'ny rehetra. Zany hoe babo any Babilôna Daniel amin'io fotoana io. Dia fatany fa efa 70 taona izy zay ny tany Babilôna dia ozy izy hoe marina ny tenin'ny Jeremia fa 70 taona tokony hiverina amin'izay zay. Dia nivavaka izy nifona ho an'ny Israely izy mba hamerenana ny ary zareo ho an'ny Jerosalema. Dia zay no hazavain'ilay anjely Gabriel anazy eto momba ny Jerosalema zay hiverenana io. Ary eo fotoana nanarotany anjely Gabriel anambarana ny Jesosy Kristy hoe mbola ho avy ilay tena masina indrindra dia Jesosy Kristy zany. Zay ilay antony fa tsy nieritreritra mihitsy Andriamanitra hoe manaova calcul nareo reo olona ka rehefa mitotona ny calcul io dia marina zay ny interprétation anareo. Tsy zany ny famakiana Baiboly. Tsy zany. Dia ilay 70 zany azontsika fa resaka 7 dia avy eo amin'ny fahataperan'ny taona 70 jobily dia taona fitsarana zany jobily zany. Zay ny tian'Andriamanitra ambara. 20 rehefa afaka 12 herinandro dia ho vonoina ny lehilahy voaositra raika tsy hisy aro azy ary vahoaka amin'ny mpanjaka izay ho avy dia handrava ny tanàna sy ny fitoerana masina ary fifarany dia ho avy toy ny tondra-drano hatramin'ny farany ady dia hisy fandravana voatendry. Eto indray zany dia milaza ny famononan'i Jesosy Kristy, vonoina ny lehilahy voaositra ray. Milaza ny fahafatesan'i Jesosy Kristy izy eto. Dia milaza ihany koa ny handravanan'i Jerosalema miaraka amin'izay. Vahoaka amin'ny mpanjaka ray dia ho avy handrava ny tanàna sy ny fitoerana masina, Jerosalema sy ny tempoly. Zay ny resahany ao anatin'io. 20 anao fanaikena mafiorina maro mandritra ny herinandro izy ary ampitsahatra fanatitra latsadrasy fanatitra hafa mandritra ny atsasaky ny herinandro eo ambonin'ny elatra fahavetavetana no avian'ny mpandrava mandra-patateraka ny fandravana voatendry izay amelin'ny mpandrava ihany. Io ny raisiny dispensationnaliste hoe fahoriana lehibe. Dia ao anatin'io fahoriana lehibe io izy amin'ny atsasaky ny herinandro dia
atsahatra fanatitra latsadra fa alohan'izay dia anao fanekena amin'ny 666 ny jiosy de mampalahelo e ny tiany ambary eto dia zao hoe tsy ilaina ntsony ny fanatitra latsadra sy ny fanatitra hafa amin'ny atsasaky ny herinandro ny atsasaky ny herinandro dia fito fahafenona dia ny atsasany tsy feno zany fa atsasany fotsiny maivana dia tapitra ny herinandro dia vakio inge ty matitoko fahenina amin'ny roapolo andiny fa valo amin'ny roapolo ty ity ny rako ny amin'ny fahekena vaovao zay alatsaka ho an'izy ho an'ny maro famelan-keloka raha nyresaka ny fahafatesan'i Jesosy Kristy foana izy teo aloha andiny fahenina amin'ny roapolo dimy amin'ny roapolo efatra amin'ny roapolo dia eto koa izy zany ny fanekena mafiorina amin'ny maro resahany eto dia le fanekena vaovao zay ataon'i Jesosy Kristy ho atsika maro asan'i Jesosy Kristy ny resahany eo fa tsy asan'ny 666 tsy asan'ny antikristy akory tena mifanohatra be mihitsy le famakiana baiboly jereo le fijery anankitelo tsisy miresaka an'izany fa ity ihany mamorona an'izany tsisy ezany dia idirantsika iny rehefa aveo mbola hijery antsika le fahataperan'ny fanatitra hoe tsy ilaina tsofa efa vitan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana le andininy fahenina amin'ny roapolo zao eny foana ny didy teo aloha noho ny fahalemeny sy noho izy tsy nahasoa foana didy fanaovana sorona tsy ilaina tsony manao sorona satria sady malemony tsy mahasoa Hebreo 9:7 fa raha tsy nanatsiny ny fanekena voalohany izany dia tsy mba nilaina ho tadiavina ny fanekena faharoa ty le fanekena faharoa le mafiorina atao amin'ny maro ty asan'i Jesosy Kristy rehefa mamaky baiboly ianao tompoko aza ny tokony atao sy ny tsy tokony atao ny jerena fa Jesosy inona ny nataony ho anao zany lazain'ny baiboly Hebreo 9:7 rehefa milaza hoe vaovao rehefa milaza izy hoe vaovao dia ny heveriny fa efa ela ny fanekena voalohany fa zay tratra ela dia miantra sy miantitra dia efa madiva ho levona tanao tapitra zany le fanekena taloha tsy isy tsony dia zay le hoe mitsahatra fanatitra latradra sy fanatitra hafa satria efa vitan'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana iny dia aveo izy miresaka fahavitavitan'ny faharavana ty io le mivakitsika tao amin'ny matitoko faevatra amin'ny roapolo andiny fadimy ambin'ny folo zay milaza ny faharavany Jerosalema milaza ny faharavany Jerosalema ny dikan'izany ny fihefaran'ny fitopolo herinandro zany dia tamin'ny taona fitopolo teo nisy ny ady lehibe raha mijeriny hoe fahoriana lehibe tsika amin'ity matitoko faevatra amin'ny roapolo ty ao ny ahitantsika an'izany hoe grande tribulation zany na ny fahoriana lehibe lay nahazo ny jiosy tamin'ny taona fitopolo nanaovan'ny romanina azy iny dia ozy izy hoe tsy misy ohatran'iny ary tsy isy tsony mandrakizay ny fahoriana lehibe efa vita tamin'ny faharavan'ny tempolo tamin'ny taona fitopolo zany dia mampalahelo ny dispensationaliste